Fokontany Amborovy, fokontany isan'ny misedra olana eo amin'ny fizarana rano fisotro madio raha ny eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Ny vovo no isan'ny miantoka ny famatsian-drano ao amin'ny fokontany Amborovy. Misedra olana nefa ny vahoaka amin'izao fotoana izao satria efa tsy maharaka intsony ny famatsian-drano avy amin'ireo vovo ireo. Mitondra ny fanazavana ny sefi-pokotany Amborovy teo aloha Maître Sanga. Resaka rano problème fokontany Amborovy. Amin'izao fotoana izao tena mijaly mikaikaika mihitsy ny vahoaka. Tsara ho marina na ampahafantarantsika vahoaka ny Mahajanga fa i Amborovy dia toerana anankiray izay manana ny maha izy azy. Voalohany, vavahady ny Mahajanga izay idirana aty an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Faharoa, i Amborovy ihany koa zany dia tahaka ny aéroport Ivato. Toerana fahatelo ihany koa zany izy toerana fitsangatsanganana eny Amborovy. Isika nefa mizarika mpizahatany akaty Mahajanga. Ataony mpizahatany ahoana ny akaty Amborovy nefa ny rano isehana tsy misy akory. Noho izany ary mbola mitaky sy manamafy ny fametrahana rano eau potable, zany hoe pompy no tena zavatra ilaina eny Amborovy fa tsy vovo. Misy vovo angeny fa ritra ary tsy solution zay zavatra zay. Fa tena amafisiko sy angatako eto ihany koa amin'ny fotoana fanjakana rano fisotro madio amin'ny alalan'ny eau potable na pompy ihany koa zany mba ahafahana mamatsy. Fa ny vovo na dia adina 120 eo mbola ritra. Raha ny hita eto amintsika, ny fokontany Amborovy dia isan'ny vavahady iray idirana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga amin'ny alalan'ny fananany ny seranam-piaramanidina Philbert Tsiranana. Mahasarika mpizahatany maro koa ny fokontany Amborovy amin'ny alalan'ireo toeram-pitsangatsanganana maro izay misy ao aminy. Amin'izao fotoana izao efa misy ny fanamboarana sy fanampiana ny vovo izay ataon'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara, zanaky ny fokontany Amborovy.